fanazavany papa iny satria mety tsy tonga anao taprès manko dia tamin'ny zoma teo nisy fivoriana nataonay solon-tena mpianakaviana miaraka amin'ny fitondram-panjakana ao anatiny DG ny APMF ny préfet ny directeur présidence directeur ny ministère ny transport zay tao anatiny tao koa dia teo zany niteny ndray mpandeha satria tamin'io vao nahalalako hoe misy an'izay appel sy ny tariny zay dia teo zany niteny hoe misy any zavatra ohatran'izao dia le préfet teo koa vao nafantatra an'le hoe iny appel sy ny tariny iny satria tamin'iny fivoriana iny vao natory le izy hoe hoe misy an'izao ozy izy le préfet zany nefa hoe fa nanao enquête taloha zany tompony samby zany fa nanao enquête solon-tena mpianakaviana fa nanao enquête fa navitan'izany daholo zahay fa ny mahagaga zany le misy sasany mitaraina manao enquête nefa rehefa avy eo tsy henona le izy dia tamin'io zoma teo io zany voataitra reo hoe misy an'izany ndray koa ozy izy reo zany amin'ny le appel sy ny tariny dia zay zavatra zay zany tiako ampafantarina foana koa hoe tsy tokony hipetrapetraka zany dia nanapa-kevitra koa zay satria zay koa fa nangataka hoe avelao izy solon-tena mpianakaviana mandeha any Somalia satria efa henonay maro miompampana le izy plus an'le localisation zay hitanay tamin'ny telefone vao may maharesy lahatra anay hoe ayay tsy havanana aloha misy solon-tena mpianakaviana mandeha any Somalia mijery an-toerana ny zava-misy any hoe aiza marina le olona le havanay ireo zany dia zay zany ny zavatra fa misy dia zay no toyan'le resaka ny papa teo zay zavatra zay fa mbola manentana atsika rehetrarehetra zay mbola tsy nanao enquête solon-tena mpianakaviana mba hanao enquête fa avy amin'izay no ahitana ny marina amin'ity raha za zany ny zanako faralahy le niaraka amin'ny sambo any miasa amin'ny sambo zany dia za zany manontany za ino miara-miasa amin'ny babany zaza io zany hoe zanakanao za fa lasa so dia niaraka taminazy zany le zaza zanakanao izy tsy niaraka tamin'ny zanako satria zanakanazy commandant nandeha any Tanzania nanatitra entana araka ny tenin'io baban'ireo zany dia izy za fa antanio koa zao so dia mahita sambo izy natakan'izany fa zanako io fa tsy niaraka taminazy dikan'izay niaraka amin'ny sambo hafa tsy niaraka ozy izy dia nantany amin'ny telefona izy dia olambarany io zanany io zany mbola anivelana izy tamin'io hoe za ozy zao nahita sambo naheno vaovao fa hoe nisy zavatra mikoka sambo ozy dia namonjy taritina amin'ny nosy dia sambo nefa nosy zany tsy dobo ary tsisy maty ozy n'olona dia za moa zany saika mbola hanontany hoe aiza ho aiza nosy io tapaka le fifandraisan'ilay satria za ka tafianaran-tsoa za miantso azy aty Mazenga izy miantso ny zanany any Tanzania ke mahery ny inaty rivotra tany dia niverenan'io zanany io tsy nandeha sambotsony izy fa nandeha roplanina dia araka nambaran'io zanany io zany fa hoe io olona nitondra n'io sambo ozy izy io ozy zany sambany nandeha ozy izy sambany tondra sambo ozy satria ozy izy zany ozy izy zany nalalana tsy hitany fa raha ohatra fa zatra nitondra sambo izy mahita lalana foana zay zany fanambarana ke za zany zazay tio zany saika mbo handeha hanontany ndraiky babany any an-tranony dia ndraiky fa tonga eto izy dia hanontaniko mivatana aminazy aiza ho aiza nosy nahitana naharesanao nahitanao an'io nijanonany sambo satria mijanona amin'ny nosy io izy fa tsy hay nosy io na misy olona petraka zany na tsisy mipetraka zay zany ka nareo zany fa isan'ny nanao enquête koa za fa tonga tamin'ny Malariva avy tafianaran'ny tsara manko nareo zany mandalo an'izay zany dia mba manome an'izay information zay ny tompona andraikitra zany
Manamora satria piste koana zany zay. Eka. Ah. Za ko izy zany mbola hiany fampiresaka tsara ny commandant io. Hoe za lena hitanao an'io sambo sy le nosy izay ny posteny zany. Zay zany tiako fanontaniana. D'accord. Ia. Fa za zany mangataka amin'ny fitondram-panjakana za mba hitsangana satria olona mizaka zom-pirenena malagasy ny olona izay ao anatin'izy iny ka tokony mba mitsangana koa ny mpitondra fanjakana mba handray andraikitra amin'ny mahasany azy satria manana filoham-pirenena ny malagasy ary manana filoham-pirenena koa ny olona izay toerana izay hivatanany io ka tokony hitsangana izy na même ministre na premier ministre mba mitsangana satria olona malagasy dia olona ao anatiny. Mbola misy manakola-zay na ankoatran'izay? Nareo mahazo miresaka ato tsisy olo tampenam-bava. Tsisy tampenam-bava atsika ato tsy ohatran'ny mamonjy fivoria ary hoe ty any mahazo miteny ty tsy mahazo miteny. Mahazo miteny nareo. Après nio tsika manao interview miaraka amin'izay rehefa aveo. Mbola misy manakola-zay na ve? Fisaorana foana nenay zany hoe amin'ny leny vita rehetrarehetra satria efa misy andiany nanao foana zany amin'ny fanjakana dia efa nanao be foana koa ny tompony sambo dia fa mila hoe mba fanampiana foana koa zany satria zay ndraiky matsapa hoe izay zavatra hoe teneninay aminazy izy afaka mandray foana hoe inona koa ny tokony atao inona koa ny tokony atao isaoranay be anazy ndraiky zay izay zany hoe tiako hoe ampitaina fa mba mila fanampiana zany izy amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra zay misaotra betsaka. D'accord. Sandraiky zany dia mankasitraka feno any monsieur le député Naïm Majunga tsy nipetrapetrakoana fa nandinika ny problème misy ilay eto amin'ny tany fiantsediana dia manaraka zany mankasitraka feno an'ireo sopitena mpanjakana isan'ny tsokady isan'ny tonga teto namaza ny olana rehetrarehetra. Ny olana moa zany hatreto mbola hoe tsy nahitana vahaolana fa mbola eo an-dalana dia isaorana anareo isan'ny tokony izay tonga teto ary isaorana koa ny tompony sambo manao ezaka foana hatrany hatrany amin'ny mitady vahaolana. Dia atao hoe farany fa tena hoe mafonja indrindra dia tena mangataka mpanajana any filoham-pirenena filohanay ray aman-dreninay malagasy izay ataonay hoe tomboteny farany tombo fanapahan-kevitra farany any aminao no apetraka farany tsy misy ankoatran'izay fa aminao no vahaolana amin'izao tsy fahitanay ny avinay zao. Tena marary zahay président, marary zahay manatenanao hitsangana toy ny nataonao tany amin'ireny kany amboy malaza amin'ny intoxication iny mangataka le zahay président mba midina ty mihitsy ianao midina ty fotony mijerijery antsefatsefaka ny rehetrarehetrarehetrarehetra eny sy an'ireny hypothèse reny mba ho lasa hoe anatin'ireny hypothèse reny voalaza reny mba hoe ray anatin'ireny no tena izy ny angatana sy talaonay aminao dia ray ihany ny anambaranao hoe any avinay vinareo tonga amin'ny vatana misy fofonaina toy ny alan'ireo teto mba hiverenandreo eto koa mankasitraka sahady amin'ny izay ho ataonao
alohany anohizantsika ny resadresaka moa zany a tiako no mba azahoako an'iny enregistrement igny dia mba alefantsika amin'ny tompony andraikitra zay tokony mety afaka miaino an'iny zavatra igny fa raha zaho manokana moa zany amin'ny fahinoko azy a dia appel ny fanaovana izy iny antso ny fanaovana ary nisy ny antso a nisy ny nandray a dia samy nahenontsika teo tsisy resaka montage aloha raha ny fahitako azy a tsisy resaka montage na koa hoe messagerie araka n'izay lazana satria nisy ny antso a dia nisy ny teny a dia nisy ny resaka zay ny fanaovana zay fotsiny angambany mba tadiaviko zay zavatra zay a mba tsara satria nisy ny pièce zany izy iny a zay ahafahantsika koa manamarina fa tena nisy ny appel nisy ny antso a dia tokony localiser io betsaka moa ny fanazavana zay nentin'ny ray aman-dreny teo a zay ahafahantsika zany a mahita fa hoe raha nisy an'izay appareil zay marina zany teo a tokony normalement zany hita foana hoe taizany farany a nafana ny fampiantso amin'izy ireo zay moa mahakasika an'izay AIS zay ndray resahinao teo zay raha ndresaka inona moa ty VHF kosa izy a dia tokony nisy ihany zany a ny antso par satellite zany ny fanaovana rehefa sendra ny sarotra moa rehefa mandalo zany amin'ny zavatra ohatran'ireny ka reny moa zany anja amin'ny fanadihadiana no ahafantarana an'izay ary io araka ny lazaiko aminareo na dia mahay mandainga atsika zany a mahay manafy-javatra fandriamanitra zany mahita ny zavatra rehetra io tsisy zavatra mety afenina aminy tsika rehetrarehetra zao a samy mirary hoe hitareo a vatana sy aina verina amintsika ty zay no fivavahantsika isanandro isanandro zay ny fankatahantsika isanandro isanandro fa zay mahasoa atao an'Andriamanitra raha mifanohitra amin'izay ny zavatra hitantsika kasitraitsika ihany satria izy a no tompony aina izy a ny tompony toetany ty izy no mahafantatra an'izay tokony ataony a ka ankinitsika aminy zay zavatra zay fa zay zavatra ataontsika zao tsy anaratsiana nizaniza fa hitako tena hoe amin'ny fo madiotsika miresaka zao ary tena maniritsika rehetrarehetra zao a ny ahitantsika ny rariny amin'ity raharaha ity ka noho izany a za mbola mamerina foana hoe izay manana information sahia mijoro miresaka io tsika rehetrarehetra io a na zahay mitondra anareo zao rehefa tsy ilazany marina aminay nareo a voafitaka foana koa zahay io na miara-miaina tsika ilaina zany a ny fifampiresantsika ny fahasahiantsika miresaka ahafahantsika mamaha olana be lehibe ka raha amiko manokana tsy manana olana zao ary ampitaiko amin'ny tompony andraikitra ty zavatra ataontsika ty ka izay moa zany izy a mba tiako zany raha mbola misy manampy moa zany a dia ataontsika zay ho faranantsika ny androany a dia misy anaovantsika an'izay zavatra tokony hafa zay ataontsika anapiko an'izay tena zay misy dité za moa zany dia tsy sasatra mamoaka ny aiavo satria rehefa nahita ny localisation iny nandehany amin'ny tsy tokony izy iny zany zahay dia nieritreritra hafa ary ny ahafantatra mihitsy hoe iza ilay olona étranger iny satria zay nahita étranger anankiray satria amiko zany raha hoe olona vahiny eto Madagasikara ny eto Mazeka ny Inde eto Mazeka hoany amin'izay tany hodiny dia normalement mitondra bagage avec bagage avec sac fa iny olona iny zany tsy fantatra mihitsy hoe iza le olona in'le afghan misy olona anankiray zany tao anatin'ny sambo iny niainga teo ary tsika jerena anatin'ny vidéo zany misy proof ao hoe io le olona hitao anaty vidéo le izy iza iny olona iny satria raha rehefa nanao ny localisation iny zany zahay ka nahita anazy midivy any amin'ny toerana tsy izy dia ozy zay hoe indrindra fa za mihitsy ozy za hoe saode zay le ahiateny eny manana programme anatitra ny olona io dia tratrany tsy mahay maka-tany aiavo zany ary nisy fitenina voakan'ny président tokony sambo ihany koa milaza fa roa volana na mbola roa volana ozy ny sakafon'ireny olona reny teo pade masonay ray aman-dreny ny tatsambo rehetrarehetra izy milaza an'izay ampy an'ireny olona reny eo zany dia mbola niditra ihany ny aiavo hoe fanahoana président no manao sakafo roa volana nefa andeha eto Congo inona ny antony sao de efa programme ny andeha ho any amin'iny lalana iny amiko zany ny tafiditra ao anatin'ny aiako daholo hoe tsy very reny olona reo fa narivo
samy hafa ny very very hafa narina hafa tiako-tenenina zany hoe sao de ela mitoratorana ka navoa zavatra hafa eto zany za de tsy mitsitsy mihitsy ny miresaka zay ahiako rehetrarehetra fa ampy mifanaovana vivre 2 mois ao anatin'ny sambo de milaza zavatra zany ampy fa misy programme andehanana lava zay zany ahiako za manokana zay fa tsiko ntsika rehetrarehetra fa raha hoe andeha eto Komoro tonga eo Komoro ane de fa afaka maka vivre indray dans 3 jours 72 heures de miveriny eto Majunga programme an'zareo reny nefa araka ny voalazany zanako de anao 26 eto anao 26 juin anao amonjy fety-pirenena eto a Majunga de nahoana ny vivre natao dans 2 mois pas possible zay zany anisany naitaina ny tenako ny aina n'iny feon'iny laza hoe aza matahotra anareo fa raha ny sakafondreo any mandrivo ny vato anareo fa raha mbola 2 volana ampy ny sasany nahenao an'izany moa de mety faty fa za nahenao an'izany ny asa loha hoe inona ny antony anaovana ny sakafondreo olona reo 2 mois za moa mbola tsy sasatra foana ny mamerina eto zay ve anisany tsy nampandehanana an'le alies raha ohatra ka nisy mba tsy afana manaraka n'iny navira illicite de bloqué le appareil tsy manendrikendrika za fa ahiako le izy zay zany no mahatonga anaka amin'ny teny hoe tokony ho asiana fanadiadiana koa ny tompona andraikitra isa-tsokady surtout ny ao amin'ny APMF mitsy nytipokenena satria raha ohatra ka nandeso matsara io appareil io vo niainga aveto de na eo anosy makamba azy hoe de fa hita hoe eo le izy maty andao zany commence hoe mitany fa le izy tsy nalefa mihitsy raha fahitako azy satria tsy nahitana trasy mihitsy fa nahitana iny localisation iny amin'ny alalan'ny telefônina ny zanako iny telefônina no reto manara-penitra reto de vo misy communication de fa azo localisena le izy de tany nahitana iny nefa indrisy moa fa zo zany lefa ratsy fa za zany mbola manaitra antsika rehetrarehetra ihany indrindra ianareo tompona andraikitra isa-tsokady aza ny teniko ny vazavaza no raisinareo fa raha mba misy marina tokony ho raisina de mba terizo fa zay ny ahiako ary anisany manaintaina anaka tsy mampatory anaka hatram'izao ny fanampidirana vivre 2 mois question mipetraka aminaka zany izy iny hoe 2 volana ny sakafona any anatin'ny sambo iny misy le président TVHFB fa ianareo aza miasa aloha fa reny misakafo ara-dalàna de misy koa milaza fa hoe mbola velona ry zareo any e iza no misambo fa ilaza fa mbola velona ry zareo any amiko zany raha ohatra izy ka milaza mbola velona ry zareo any de ome proof za miresaka ome proof za ty ny olona mifampiresaka tamiko tamy zareo tao fa iny zanako iny raha hoe afaka misy telefône nany iny tsisy androny iny zany tsy antso anaka zany tsisy androny iny tsy miantso anaka iny vo tonga any Komoro de fa papa miaingy ana Komoro de fa papa any ve izy mahita communication de tsy antso amin'ny papa ohatrany tsy possible ary hatramin'iny le appel iny vehivavy nandray ny teny tsy fantatra iny anglisy mifangaro français nresany izy iny amiko zany reny de fa filazana zavatra hoe any amin'ny toerana tsy fantatra mihitsy ny misy am'zareo any amin'ny toerana tsy fantatra sarotra amitsika zany milaza hoe mbola velona somatsara ry zareo matoa atsika milaza an'izany de misy proof sarotra atsika koa milaza fa hoe voatanany ananina ry zareo sarotra milaza an'izany fa amiko zany mora amitsika de hoe tsy hita ry zareo zay zany tena proof maripototra tsy hita ry zareo zay zany fiteko fa lalatsiny raha ohatra nanaitaitra ho any zenieno azy zay voany moa non ny izy ane mazava le zavatra resahinao fa tsisy zavatra maloto anatiny ao e fa tena fanazavana azo enoina ary za tsy mandiso an'izany fa fomba fiteny angambany misy olona miteny izy mafy misy olo zatra miteny mafy na za koa zao anisan'izay rehefa miresaka za zao indraindray
le izy teneniko mafy zany hitako hoe manome forçage zany tonga any amin'ny iantefany le teny olona zaiko fa tsy milaza mihitsy hoe tsy manaja olona na koa hoe manambanimbany olona na tsy anatin'izay mihitsy zavatra lazainao to zany purement technique zay mazava zay zavatra zay ary zay lazaiko aminareo foana aza matahotra ny ayahinareo avoaka fa raha sitrapon'ny fanjakana nareo tsy miresaka an'io zavatra io tsy manaitra an'io dia samy mangina nareo dia samy mandeha samy mitady zany nefa tsy possible zany satria resaka aina io na zaho amin'ny masolombavamboakana fa nisy zavatra nataoko tamin'io zavatra io zay fanlazaiko aminareo angambany amin'ny fitadiavana ny sambo tamin'ny voalohany mbola tsy nihetsika mihitsiny ny teton-toerana fa nanao zahay communication tatia nijery hoe moa ve mety misy avion afaka manaraka an'io sambo mbola dès le premier jour zany nefa ny fanjakana tamintsika zany mbola tena natory mihitsiny gouverneur foana moa zany nanao communication teo matetika rehefa niala moa izy nandeha Chine hatreto aloha zao mbola tsy nahita communication koa makasika an'io zavatra io na tena omeko tsiny koa zany tena miala tsiny be ny tanàna za tsy nahita azy nanao communication makasika azy io taorinan'io zavatra io tsara nanao ka zay zany mampametra-panontaniana raha tonga teto zany ny ministre concerné somary nalahelo foana ny tenako satria zao teto tsy namena invitation mba te hitafa ministre koa amintany azy eny anareo zavatra tsy sahinareo manontany ny ministre zaho masaha manontany azy nefa blabla fotsiny ataon'ny ministre lasa izy ny APMF lasa izy nefa za mitovy aminareo koa hoe inona no misy marina amin'ny fiverizan'io sambo normalement zany tsy tokony hisy olo hafa be le tokony fanahazo interdiction de sortie de territoire zany ireo responsable misy amintsika eto so dia andeha hitsoaka raha pitso ary ilayntsika mangarahara amin'io na ny au niveau ny APMF zany na ny tompony sambo na ny douane ao anatin'izany tsisy hafa be la eo tsy fantako nareo naovanao resolution amin'izany fa tsisy lalana ty makasika an'izany zay gnanaka dia efa lazaiko aminareo hoe aza manaika fa aina io zany tsy misy place hividanantsika aina zany lainahary ihany tompony aina zay masarotra an'io resaka raha latsaka io nareo aza manome tsiny mihitsiny ny fianakaviana zay nitokony atao Antananarivo tsy nanaiky ny tao Antananarivo tsy nanaiky hatramin'ny farany tsy filoam-pirenena nandeha ny tantara nomaly na nazava nitondra fanazavana pereny zava-misy marina satria le fianakaviana tsisy nanaiky ahoana moa zanaky ny matomato azy ohatran'io dia samy miala io ary singa ty singa ry singa io ela tsy nety mivoaka zavatra fa nitantaraindreo nomaly za moa zany tsy te hiteny tsony makasika an'iny satria lasa mamoa fotamandry fa za tsy resy lahatra amin'ny fanazavana zay netindreo nomaly ray volana ve nareo firy andro niverenany analyse avy any Europe avy any France moa tena marimarina kokoa dia nomaly zany mitondra fanazavana hoe singa io nge inona moa ty ina anaran'le fleur daturasy beladone ya io singa io tsy haiko ino anaran'ny singa io fa izy nanazavana zany hoe tsy nanaiky zavatra tiako lazaina fotsiny hoe tsy nanaiky hatramin'ny farany ny tompo-kavana na ny reny niteraka na ny vady na ny zanany na zazakely ary nitondra pankarta tamin'ireny zavatra reny tsy nanaiky hoe ny havanay tsy avelanay ho matimaty fahatany iafarany ny joro ny filoam-pirenena satria mafana dia mafana ny toedra raha igny ka tsika aty amin'ny sisiny aty amin'ny province zay efa zatra zany rehefa mizavatra moramoraina foana jereo nareo ne nikan'olona maty ao Ikongo raha ny rapport nazo tsika efa maherin'ny 300 ny maty Amanarivony maherin'ny 3 arivo mba tsy lazako 5 arivo ny olona voan'ny tazomoka nefa na filoam-pirenena tsy nidina tany na ny premier ministre tsy niditra tany fa tafara taty vo nisy tompona ndraiky tonga tany dia mbola manesy koa mitondra inona ty CVO entina malahelo ny tena mahita an'ireny satria ainy pretan-drazana io rehefa misy ny zavatra manjoantsika rehefa tsy voavahy atao Madagasikara alefaso ivelan'ny Madagasikara fa volam-bahoaka io tsy manana problème amin'izany zay olona naratroratran'io raha nalefa ivelan'ny Madagasikara izy moa no nometsiny filoam-pirenenantsika mivezivezy an-dafy ireo mpiasa mpanjakana ambony mivezivezy an-dafy amin'ny volam-panjakana mety fa rehefa volam-bahoaka izy zany rehefa vahoaka zany marary ve dia jerepotsiny ohatran'izao zay koa mahatonga antsika miteny eto hoe ampiasao ny volam-bahoaka mitady an'ireo olona reo mandra-pahitana hoe ty io izy na
tena tsy hitantsika marina ny reo havatsika zay niala teto Madagasikara. Tsy problème zany raha volam-bahoaka no ampiasaina itadiavana azy reo. Inona ny olana? Zay mafanjakana zay. Ka tsika eto zany miaraka mampiaka-peo manaitra ny fotoram-panjakana hijery anio vahaolana mahakasika anio resaka sambo tsy hita io. Tsy janona koa tsika manomboka androany. Mivoana reo mitondrana reo pancarte mandeha ny amin'ny bureau-ny PMF, bureau-ny douane, bureau-ny préfecture, bureau-ny gouverneur. Nareo fa avy amiko ato izy eo. Amin'ny maire koa tsisy milefa eto. Avoinareo ny marina fa tsy mampandroso antsika io toe-tsaina ohatran'io. Rehefa misy zavatra zany maimaivanana fotsiny. Minoay marimarina nareo fa rehefa tsy taitra antsika zao tsy taitra koa reo. Fa ela nandehanana regny avion mauriciana regny. Ela tsisy nitoy koa. Ny mpanao publication fa tsy namoaka koa. Nefa tsika tsy mety kivy ary zay zany tena toe-tsaina ilaina zay tsy mety kivy ary tsy manaiky resy koa rehefa misy zavatra atao. Ka marana antsika azy angambany sao dia misy remarque farany nareo dia ajanontsika angambany ny resadresaka zay fanaovantsika. Oui, Ray aman-dreny mbola misy manakilazana. Ia, anampiko an'le teninao teo hoe tsisy hafa be raha eto, tsisy tokony hiala eto, dia aleo samby eto. Izy io monsieur le député efa ela no taty amiko ary raha nanatona amin'ny Ray aman-dreny izay mifanena tamiko za nanao an'ity taratasy ity dia misy izay indray no tsy mitovy hevitra, tsy mitovy hevitra. Tena janonako ny taratasy fa tsy taratasy ity zany dia taratasy fitarainana ho an'andreo procureur général eto Mahajanga mba hitazomana izay olona concerné amin'ity zavatra ty tsy hiala eto toerana indrindra fa ny tompony sambo. Zay zany izy. Rehefa nanatona an'ireo Ray aman-dreny namako za dia milaza hoe ajanona aloha io. Ianao taitaitra, zay foana moa ny efa mahazo anaka zany. Ary zay no natonga anakatsiana mody fivorina tantsoa. Raha natsikaritra anareo hatramin'ny famaliana isy abidala dia efa tsy nandeha tantsoa za satria ny azy zany rehefa atao io tsy maintsy avoaka. Tsy maintsy avoaka koa. Zay no natonga anaka tsy nandeha tantsoa satria sao dianako tanjavatra ozy mivady aman-janako. Ianao fa taitaitra na mivady aman-janako ary miteny anakay rehefa nato hoe ajanona taratasinao io. Tsy nefa voasoratra fa ela be tao. Ny ahiahy tsy havanana. Azonareo ambarako anareo ny ahiahy tsy havanana. Eto tsika mitovy daholo. Samy ambanin'ny lalàna. Fa io amintsika Madagasikara eto amin'izao fa misy olona zany ambonin'ny lalàna. Ka zay zavatra zay lazaiko aminareo za tsy resaka politika no resahiko eto. Manana zo nareo mametraka an'io amin'ny fitsarana. Manana zo feno. Ohatra ny hitantsika amin'ny kany io resaka Ambohimalaza io. Fa maninona ny fianakavian'ny maty no nitambatra nametraka fitoriana ho an'ny reniny io zaza io sy ho an'ny zaza tompony anniversaire. Nametraka fitoriana ireo tompo-kavana. Tsisy bedy zany. Za koa mba mitovy aminareo koa. Ary za fa miteny raha mbola misy olona mandraona anareo teny aminareo amiko. Zao anao mitantara hoe nisy olona nandraona anao tsy afaka anteny anao. Nefa rehefa jerenao tsisy andraikitra na fanjakana io olona io za tsy mahita hoe manana sambo io olona io zay nilazainao anarana teo fa dia navita ny teny anao. Ary nazao gaga miaraka amin'ny vory miaraka amin'ny autorité reo nefa ny solombavambahoaka eto tsy voantro. Dia olona zay za moa tsy teny zavatra maro mahakasika an'izay zavatra zay. Fa nisy teny nataon'ny ministre transport ndray andro ny teny hoe tsy haiko zay matadidy azy tamin'ny resaka fametrahana samboady tamin'izay tany amin'ny Majunga 2 hoe misy bandy kely zay mercenaire zay agny nambarany ministre transport tsisy andraikitra zay amin'ny Antokotsikato. Dia mbola mamerina an'izay koa zany zao. Aza mety intimidena nareo. Ary raha misy manao an'izay nampiasa mpanjakana miverena ty nareo. Fa haitsika no mametraka azy amin'ny place tokony sahaza azy. Nizaniza hoe ao nizaniza io na ny tale eto na ny fitsarana na ny mpitandro filaminana na ny tompony sambo na ny ministre concerné anatin'ny zavatra eo fa misy toerana mety ametrahana andreo. Tsy ekena zany amin'ny fotoana sarotra atsika zao. Ny fijoroana ilaitsika
izy daholo ny tompon'andraikitra tokony mitsangana nareo tsy tongatonga ho azy zao raha ohatra ny voahaja ny fenitra rehetrarehetra manodidina ny fialan-sambo teto tsy voahaja io ary zay anao niteny hoe APMF tafiditra anatiny tsy afa miala ny APMF na ivadika vy havanana ny APMF ny douane tsy afaka miala na ny tompon'ny sambo koa tsy afaka miala zay ny fandehany zay ka io tsy maintsy ho avy ny fotoana ahafahana mitaky an'io tsika zao miandry manao antso avy tsika amin'ny fitoram-panjakana filoham-pirenena tena maromarina kokoa miandry tsika rehefa tsy misy io zany miditra amin'ny etapy hafa nareo eo manara-maso anareo koa amin'izay zavatra zay raha misy menaso izao aza misarasala mihitsy nareo tenenonareo izy moa no afaka imenasenareo amin'io hoe ajanono io zavatra io aza toy zany io zavatra io mitovy amin'ny Antananarivo foana ny Antananarivo moa zavatra mandalo tsy nety nivoaka inona moa ty empoisonnement zay inona moa ty ny poison zay inona moa ty nafaty andreo olona reo tsy nety voatsara ny tompony fety io ahoana moa zao no manasa anareo agnatin'ny fety anankiray rehefa betsaka n'olo maty dia za zany tsy atao ankety fa olona hafa no samborinareo io tsy avy amin'le hoe fitenenana hoe ny ganagana no milalao rano ka ny akoho no samborinao zay nge le zavatra misy nefa fatatsika tsara fa ny akoho tsy milalao rano fa ny ganagana no milalao rano ka ohatran'izay koa io ny tompopety ve tsy ataonao ankety ndraiky iny fa n'olo hafa no samborinao amin'io magaga zany rehefa zaho no nandeha nanao nampiantso anareo eto zany mahay zavatra nampinaniko anareo zaho tsy maintsy fantako hoe iza ny traitera rehetrarehetra zay niantoka anty-sakafo ty fantatra io fa bon iny tsy diratsika moa zany fa ny antsika eto no olona zay neto aza mety mihitsy hoe mangingina nanomboky nandehanany sambo Mauritsiana dia samy miala ataovinareo ny antsoavo ataovinareo ny pankarta zaho dia mandrisika anareo zany zonareo feno zany ampalalonareo ny préfet zay anao an'izao tsy miandry azy rehefa tsy anaiky izy dia andesonareo amin'ny bureau-ny gouverneur eto aiza ny havanay dia mandray andraikitra foana reo ny afarandreo fa raha nareo angina nareo araba tsara tsy mampiampy asalohandreo nefa antsika rehetrarehetra dia samy tsy matory mieritreritra an'izay hoe aiza marina izy io fampiantso antso firy azoko avy any avaratra misy miantso avy any andafy misy miantso avy eto misy antso zao tsika miresaka zao ka zay angambany tsy ampiantsika zay lava zay ny foy rehefa avy eo zany tsika ijery koa ina zavatra tokony anoizantsika an'izay fifampiresantsika eto zay ka sotra anareo zay nanaraka rehetrarehetra isorako ihany koa mbola maro zany ny malagasy tia tanindrazana fa irany mahafantatra zany moa zavatra misy amintsika eto dia mbola mamerina foana atsika fotoana zao fotoana ny fifoazana zao tonga avasaina ny malagasy jereo no avitsika jereo no avy ny taranaka mamparatsika reo fa tokony miaraka atsika manomboka zao fa aza misaratsaraka ny mahasoa antsika rehetrarehetra no katsaitsika fa tsy mahasoa ny olombitsy sotra tompoko makatsitaka anareo rehetrarehetra zay tonga teto nandroany nanao nyty resaresaka zay nataontsika ty engania mba hisy valiny zany ny fitarainana zay nataonareo teo sotra tompoko